efa nambara ongenongeny ary tonga eto zany zahay a ampanatanteraka ny lalàna dia ny andalana faharoa amby fitopolo ny lalam-pandrenana dia nametraka zany zahay a ny requête en déchéance an'ireo député mapara izay nivoana tamin'ny fitsipika anatiny sy tamin'ny fanekena nataon'izy ireo tamin'ny nilatsahany osolombavambahoaka ny mapara nanatitra an'izany requête zany zay araky ny voalazan'ny lalàna dia milazan'izany moa ny lalàna 2012-016 tamin'ny 1er août 2012 mikasika ny fifidianana solom-bavambahoaka milaza mihitsy ny andalana faharoa amby roapolo moa amin'izy io fa ny filohan'ny anteny meram-pirenena dia mampiditra an'izany fitarirana zany any amin'ny haute cour constitutionnelle araka ny zay fangatahana koa sy ny antoko satria nareo mbola tsy miteny eo mpanohitra na ho fa mbola miaraka amin'ny fitondrana zay mahatonga an'zareo milaza hoe manandrariny manahoana fipetraka zay tokony fantatry ny solom-bavambahoaka aloha voalohany indrindra fa manana fitsipika anatiny ny antoko zay nanolotra azy sy izay mipoirany raha ny antoko raha anatiny anay mapara io fa tsy hoe ny filazana fa mpanohitra na tsia no entina hoe ierovana any izay fialana ny fitsipika ny antoko nipoirana izay ka ao anatiny fitsipika anatiny zay aloha no ajany député voalohany indrindra cuisine interne anay mapara io ary zany nanomezany ny lalàna na mafisy ny lalàna any amin'ny constitution ny mandat impératif mbola hamafisy ny règlement intérieur any mapara mbola hamafisy ny lalam-pifidianana mbola hamafisy ny lalàna mikasika ny antoko politika ka iveriko angamba fa tsy dia ho fierovatena kosa zany hoe tsy milaza nareo fa ho mpanohitra kosa angamba ny tsy holazana ny anarana fa dia fito izy aloha zao fa ho fantatrareo ny andalana ihany misy tendry ny lalàna dia tanterahana zay voalazan'ny lalàna fa tsy misakana manao ny trève hoe tsy zavatra mivoana mihoatra ny lalàna io fa tena ny lalàna mihitsy no ampiarina ary tsika tany-tan-dalàna dia ny manaraka azy zany a misolo azy rehefa totosany faresorana azy deuxième zany hoe ny suppléant firy andro tokony amaleny ny HCC aloha dia tsy tokony koa hoe hitarehetrehitra na ilalao an'io e fa izahay tsy afaka ilaza aminareo hoe firy andro